Faly miarabantsika tsirairay avy manaraka ny fandaharana indray amin'ity androany ity miomana eona amin'Andriamanitra ao. Ny tompo anie hiteny aminao ary hikasika ny fonao ampahery, ananatra, ampitombo, anamasina satria ny teny izay nomena dia teny fanamasinana atsika tsirairay avy. Araka ny vavaka nambaran'i Jesosy hoe manamasina azy amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana dia anamasina atsika ny teny satria izay masina ihany no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny ahafahana mahazo izay famasinana izay dia ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika ary ny teny dia amelombelona atsika anie izao fa tsy sanatria teny amono, teny afaty, teny anameloka fa teny hitondra fiainana ary hitondra fiainana be dia be. Ary eto dia te-hiteny sady koa ny fitoriana mitoy fitoriana izay ho atao koa ny Tomasina ny 30 sy 31 izao amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny toerana mola zaina amintsika mandalana eo fa ambara amintsika fotsiny hoe izay fotoana izay akaiky izay fotoana izay ary iomantsika tsirairay avy izay any toerana any anasanantsika koa zany tsy akanavaka naniza naniza fa ho an'ny olona rehetra ny filazantsara ary ampandray izay rehetra any ihany koa tsika mandraisany ny teny ho famonjena ho azy 30-31 oktobra any Tomasina manomboka amin'ny 10 ora sy sasany. Raisitsika ny Romanina 7:1-10. Raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Dia aveo montoy izy hoe ary amin'izany rahalahy dia ampitosy isika tsy amin'ny nofo nefa ka ho velona araka ny nofo fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo fa izay rehetra tarihan'ny tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Famarinana anankiray goavana tiana zaraina amintsika amin'ity androany ity dia izay ilay hoe fananana ny fanahy any Kristy ao anaty. Io fanahy io tena zava-dehibe io. Tsy niteniteny foana anie Jesosy raha niteny hoe mahatsara anareo ny fialahako andeha ahako fa raha tsy mandeha dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra, raha tsy andeha dia tsy ho avy ny fanahy masina, fa mahatsara anareo ny fialahako fa rehefa andeha dia ho avy ny fanahy masina. Ilaiko, ilainao amin'izao vaninandro iainantsika izao io fanahy masina io. Ilaiko, ilainao io ary tian'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra io, ho an'ny olona rehetrarehetra io. Izao ny lazain'ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy ny teny any amin'ny Luka any. Ianareo iray na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va ny rainareo any an-danitra ny hanome azy ny fanahiny masina ho an'izay mangataka. Izany hoe zava-dehibe io fananana an'io fanahy masina io satria nahoana io fanahy masina io no ahafahanao manana fiainana ary mandresy ny nofo. Tsika rehetra tany vatana, saina, fanahy tsy tonga dia fanahy tsika hoe fanahy daholo, tsy hoe nibebaka nanolo tena ho an Jesosy tsika dia tonga dia lasa any an-danitra, fa mandra-piverina Jesosy dia mbola eto an-tany tsika. Eo amin'izay manomboka ny ady ny nofo sy ny fanahy. Ny fahavalonao voalohany, ny fahavaliko voalohany dia izao ihany, izao ilay nofo, io ny fahavaliko voalohany, tsy ranona na iranona fa io. Eo koa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, eo izao tontolo izao fa io nofo io ny fahavalo voalohany. Dia rehefa tianao sitrapon'Andriamanitra dia misy foana le fandava an'le nofo, misy foana ary io ozy izy raha ny tenan'Andriamanitra dia milaza hoe raha ohatra ka mbola io nofo io no mibanao anatinao ary raha mandeha araka ny nofo ianao dia tsy maintsy ho faty ihany ianao. Fa ny fanalahidy zany amin'ity androany ity dia atoronao dia ny fanananao ny fanahy masina. Mahafinaritra be le teny hoe raha ny fanahiny izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Fantaniana mipetraka, mitoetra ao anatinao ve ny fanahy izay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty sa tsy mitoetra ao anatinao? Fa miankina amin'izay toy an'izay ny toy an'ny zavatra rehetrarehetra. Isaorako ny tompo ny fahasoavany, isaorako ny tompo ny fitiavany, isaorako ny tompo ny fanazavany noho ny fitiavany zany ampanetretena tanteraka. Fa rehefa tena tsapanao zany herin'ny fanahy masina ao anatinao zany hoe nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tsy andevon'ny fahotana intsony ianao. Ny olona ne fantany hoe ratsy ny ataony. Ny olona ie malala hoe tsy mety ny makato, tsy mety ny manao an'ry, tsy mety miteny an'izao hoe fantany izay hoe tsy mety, fa ny alana amin'izay tsy vitany. Dia any amin'ilay lalana ahafahana mandeha manala an'izay no atoro anao.
Halleloia. Ka ny ahafahana manala an'izay a tsy resaka fandaovana fafolo-karena be da be zay tsy han'ny fiangonana intsony zany. Misy mantsy miteny aminao hoe tena te ho afaka ve ianao amin'izao adinao zao, tena te ho afaka ve ianao amin'ity fahazaran-dratsinao ity, tena te ho afaka ve ianao amin'ny olana fahotana malaky mahazo anao ka miverimberina aminao, fa olana aminao dia zao tongava mivavaka foana, tongava mivavaka isaka misy tombavaka ty fiangonana ity ao anatin'ny herinandro atreo foana io, dia aloha foana ny rakitra, dia aloha foana ny fafolo-karena, dia aloha zao zao rehetrarehetra zao. Zany ve ny vahaolana? Be da be ny nanao an'izany fa ny teo ihany ny teo foana ny fahotana, teo foana ny fijangajangana, teo foana ny fidoroana, teo foana ny fimamona, teo foana ny alatra, teo foana ny lainga, teo foana ny kolokolo sy ny maro samy hafa. Satria tsy zay ny vahaolana, tsy zay ny vahaolana. Fa androany vahaolana toranao raha mamaky ianao amin'ny Romana 9:2 io dia misy ao hoe lalàny fanahanaina, lalàny fanahanaina. Zay lalàny zay ny mila mipetraka ao amintsika. Zany hoe rehefa mipetraka izay lalàn'ny fanahana zay a dia manafaka anao amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Misy lalàna anankiroa zany, lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Misy zavatra efa tsy tianao atao fa mbola ataonao ihany, misy zavatra tsy tianao tenenina mbola teneninao ihany, misy zavatra tsy tianao toerana tsy tianao ale mbola alehanao ihany, misy zavatra tsy tokony jeren'ny maso mbola jerenao ihany, misy zavatra tsy tokony hohanina mbola hohaninao ihany, misy zavatra tsy tokony sotroina mbola sotronao ihany. Misy zavatra zany a raha teneniko hoe ota raha tonga dia tsorina sy ny ota sy ny vokatry ny ota mbola ataonao ihany. Satria nahoana? Fantatrao le izy fa tsy mety, fa tsy fantatrao hoe ahoana ny vahana aminy. Marina fa fantatrao hoe maty Jesosy, tsangana tamin'ny maty Jesosy, mandevona ny fahotanao izy, manadio amin'ny rano Jesosy, marina mihitsy zay mandevona ny fahotana. Fa izao voavelany elokao a dia tonga ny voavelany elokao lahady na voavelany elokao sabotsy a tonga indray ny latsinainy dia efa raikitra indray a le nataonao teo ihany nataonao teo, lasa lalàna zay. Nefa ao amin'ny Jesosy Kristy, rehefa tonga ao amin'ny Jesosy Kristy marina, tsy lalàna intsony manota. Averiko ihany, rehefa tonga ao amin'ny Jesosy Kristy tsy lalàna intsony manota. Fa tsy azo ampandeferina mihitsy hoe nofo ihany. Voatenin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:2 hoe raha milasitsika fa tsy manana ota dia mandainga sy mampandainga azy. Marina fa voasoratra zay, fa izao fantaro ny fahamarinana amin'ny fotoana anankiray ianao nibebaka nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy ny fonany amin'ny fahotanao, mamela ny elokao izy manadio anao. Fa tsy vitany hoe mamela ny elokao sy manadio anao fotsiny izy, fa misy zavatra efomaniny ao dia le herin'ny fitsanganana, le fanahan'ny voninahitra, le fanahan' izay nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty efa kadô omeny anao koa iny mba tsy hiverenanao amin'ny fahotana intsony. Fa lasa manala baraka an'Andriamanitra tsika, ary lasa mandiso an'ity tenin'Andriamanitra ity tsika raha mbola hiteny hoe mbola nofo e, mbola andevon'ny ota e, mba tsy atao ahoana fa milololanitra tsy maintsy lena ary mandeha tany ka tsy maintsy tafotoana. Fa misy ny atsotsika hoe ataoko hoe ny herin'ny fanahy masina. Ny lalàn'ny fanahanaina no nanafaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Io herin'ny fanahy masina io dia ao aminao rehefa nibebaka ianao, rehefa tena nanolo tena marina ho an'i Jesosy ianao, ary raisinao amin'ny finoana zany hoe ao aminao ny fanahy. Zao ny zavatra misy voalaza ny tenin'Andriamanitra Korintiana 1 na Korintiana 2 hoe ianareo ny tempolo ny fanahy masina, ianareo no trano fanahy, ianao no tempolo ny fanahy masina. Tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ny tabernakely, ny tabernakely dia tsy inona fa toerana izay nisy an'Andriamanitra, fa io tabernakely io dia ny rakofana hoditra, rakofana hoditra io a dia ny tao ny fanaka rehetrarehetra dia tao ny fanahin'Andriamanitra. Mandeha amin'izao vaninandro ianantsika izao a 7:24 ianao koa hoditra, ianao koa le nofo, ianao le tabernakely vaovao, ao ny fanahy masina ny tena tia toetra. Fa tsy ary amin'ny trano aria na ary amin'ny fitoerana aria na ary amin'izao. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny asan'ny apôstôly, amin'ny andro farany nandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Amin'ny andro farany nandatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, satria fantatra Jesosy fa ilayntsika io fanahy masina io, ilayntsika io herin'ny fanahy masina io. Fa raha tsy ao amintsika io herin'ny fanahy masina io dia mbola mibahana foana nofo. Zao ny fahamarinana. Fantaro, telo taona sy tapany Jesosy nanao ministerany teto tany. Tao anatin'izany nisy Andry Petera, nisy Andry Jaona, nisy Andry Jakoba. Nisy fotoana Jesosy tao amin'ny toerana anankiray dia nanatona azy izy, nanatona azy i Jaona sy Jakoba miaraka tamin'ny reniny, dia nangataka tamin'i Jesosy ny reniny hoe rehefa mba tonga ny fotoana izay atongavanao amin'ny fanjakanao dia mba ataovy mahazo toeranao izy amin'ny rahalahy reto hoe ndray amin'ny ankavanana, ndray amin'ny ankavia. Hoy Jesosy hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ary ny fampianarana napetraka Jesosy tamin'iny dia zao, ny zanak'olona tsy tonga mba hanompo, zanak'olona tsy tonga mba hotompony fa tonga mba hanompo.
ary ataovy ao amin'ny sainareo koa zany hoe zay rehetrarehetra te ho lehibe aminareo dia aoko mpanompon'izy rehetra. Iza no nitenenany an'izany? Ny mpianatra. Iza tenenany an'izany le atao hoe apôstôly. Fa apôstôly tsy mbola nahazo fanambarana. Apôstôly tsy mbola nahazo ny fanamasina, mbola tsy nirakofa ny fanamasina, mbola tsy nifenono ny fanamasina, tsy mbola nahazo ny révélation ny amin'ny hoe Jesosy Kristy sy ny fanahy, ny fananganana, ny fanahy izay nanangana ny Kristy tamaty. Dia naninona? Mbola nisy friariana tao. Mbola nisy fitiavana te olohany tao. Mbola nisy fitiavana te aka ny toerana ambony tao. Dia inona ny zavatra nitranga tao anatin'iny fotoana iny? Lasa niady ingeny mpianatra e. Lasa tsy mifankahazo e, satria naheno n'ilay tenin'ny Jaona sy Jakob. Dia taitra koa zany ny sasany hoe tsy haiko izavy koa zany moa ny tao zany repetera sy ny sisa taitra koa hoe fa hono nareo no aka ny plasy lohana, zay koa te olohany. Zany zavatra misy amin'izao fotoana ao amin'ny fiangonana. Miady ny olohany, miady ho hita, mifaninana amin'ny toerana anankiray hitoriana ny filazantsara amin'ny talenta sy ny fahaizana. Satria nahoana tsy mbola ao le fanahy, hery ny fanamasina zay mampianatra antsika handany hitena ary ananana fanetretena tahaka ny fanetretena an Jesosy. Telo taona sy tapany efa niaraka tamin'i Jesosy ankereo e. Nefa mpianatra Jesosy nefa mbola nanana zany toe-tsainy zany hoe te olohany, te ho hita ary te hampanompo ny hafa. Ray zay. Nisy anankiray koa Petera. Ny fotoana rehefa nisamborony Jesosy, rehefa nisamborony Jesosy Kristy dia namoaka ny sabany izy ary avy hatrany izy dia nikapa ny sofony maliko ilay miaramila. Dia zao no nambaran'i Jesosy: ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Izy io i Petera io, izy io Petera io mpianatra Jesosy io, apôstôly io, kanefa naninona? Mbola aranofo be ary namono tamin'ny sabatra. Ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao. Satria nahoana ny mbola nisy an'ireo rehetrarehetra ireo izy? Satria tsy mbola tonga ny fanamasina. Fa rehefa lasa Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy naniraka ny fanamasina izy tamin'ny andro Pentekosta, dia hitanao ny fiovan'ry Petera, hitanao ny fiovan'ry Jakoba sy ry Jaona rehefa avy eo. Fa tena lasa olona nanetry tena, olona feno fitiavana, olona tena hoe niankina tanteraka tamin'ny fanamasina. Ary averiko ihany le tenin'i Jesosy Kristy zany le tary amin'ny Luka hoe ianareo raina dia ratsy ary mahay manome zavatsoa ny zanak'ireo. Tsy mainka avany rainareo no hanome anareo ny fanamasina ho an'izay mangataka aminy. Maninona ny tenen'i Jesosy hoe fanamasina ny raina? Satria io no fototra, io no bazy, io ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa io ny ao dia ao ny zavatra rehetra. Rehefa io ny tsy ao, nahazonao ary ny zavatra rehetrarehetra hoe materiel, fahaizana teknika, management, fandaminana fotoana, fahaizana mandahateny sy ny maro samihafa. Rehefa tsy ao ny fanamasina dia pokaty zany. Rehefa tsy ao ny fanamasina dia tsy hisy fiainana zany. Rehefa tsy ao ny fanamasina dia tsy manambara ny Jesosy Kristy zany. Fa rehefa eo ny fanamasina dia feno. Jereo ny herin'ny fanamasina ao amin'ny asan'ny apôstôly. Nandeha tamin'ny kery sy ny fahefany ireo mpianatra ireo. Nanaiky no tevatevainy ireo, nanaiky no rorainy ireo, nanaiky ny kapohany ireo, nanaiky nenjehany ireo ary na vao mainka ary izy faly hoe nenjehana noho ny fahamarinana. Satria nilatsaka tao aminy amin'izay ny fanamasina. Te hampahery anao zany amin'ity androany ity hoe ianao ve mbola andevondevo ny fahotana? Mbola verimberina foana ve ny fahotana eo aminao? Mbola tsy afaka tanteraka ve ianao? Nefa ianao efa an Jesosy Kristy, aza kivy ianao. Tsy ho fanamelohana ny teny, fa hampahery anao. Hampahery anao. Ary misy famarinana mila fantatrao. Fantatrao ty famarinana ty androany. Fantaro ny marina, dia ny marina ho nanafaka anao, tsy ho andevo. Zao ny marina. Maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nandatsaka ny rano izy hanadiovana anao hamelana ny elokao. Ray zay. Fa ny faharoa, maty Jesosy dia niaraka nombona taminy teo amin'ny azo fijaliana ianao le nandova oty iny. Ary rehefa nombona teo ianao dia maty dia niarana levona taminy ianao. Dia rehefa niarana levona taminy ianao dia niarana tsangana taminy amin'ny fiainam-baovao. Ary rehefa nitsangana tamin'ny fiainam-baovao ianao dia olom-baovao ianao amin'i Jesosy Kristy. Izany hoe lasa misy voa mitoetra ao anatinao, lasa misy herin'ny fanamasina ao anatinao, ary io fanahiny Jesosy Kristy ao anatinao avy eo io no mahatonga anao andresy nofo. Dia zay Jesosy no mahatonga an-tena Jesosy hoe manitsaka maingoka ianao, anitsaka mena rano ianao, anitsaka ny fampianaran-diso ianao zany, anitsaka ny fampianarana santoka ianao, anitsaka ny fitiavam-bola ianao, anitsaka ny fitiavan-karena ianao, anitsaka ny fitiavana zao tontolo zao ianao, anitsaka fahotana ianao, satria efa ao anatinao ny herin'ny fanamasina. Ary zay ny zavatra tena tia napetraka amintsika hoe ao anatintsika ve ny herin'ny fanamasina. Fa io fanamasina io, raha ny fanahany izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahany izay mitoetra ao anatinareo. Sarobidy io fanamasina io mitoetra ao anatinao. Mila raisinao amin'ny finono zany. Mila raisinao amin'ny finono zany hoe maty Jesosy, tsangana tamin'ny maty Jesosy,
niarana levina tamin'ny ahako a niarana tsangana amin'ny fiainam-baovao efa vita daholo zany fa ianao mila mijery an'izany famonjena nataon'i Jesosy Kristy zany. Zay ny mamaika antsika hitory an' Jesosy sy ny herin'ny azo fijaliana satria io ny vahaolana ho an'ny fiangonana, vahaolana amin'ny ampiraitam-po amin'ny fiangonana izay mety hoe miady, mifanditra, mitady loloany ao anatin'ny fiatsaram-belatsia, ao anatin'ny tsy fitiavana. Vahaolana dia ny azo fijalian'i Jesosy. Ny vahaolana dia le fanahy ny fananganana, le fanahin' Jesosy Kristy ao anaty, mahatonga anao hanana hitri-tena, hevitra ny hafa mialohan'ny tenanao, mahatonga anao hanana fitiavana, mahatonga anao hanana ny herin'ny fanamasina ao anatinao. Ary indrindrandrindra tsy ho andevon'ny fahotana ianao, tsy ho andevon'ny fahotana ianao. Marina zany teny zany, marina zany teny zany. Mampalahelo mantsy ny ankamaroany ny zanak'Andriamanitra dia tsy mahalala an'izay fahamarinana izay. Hanika lasa mandefitra amin'ny fahotana, hanika lasa mbola ao anaty fotaka ihany. Fa zao le voalaza niandry dia niandry an'i Jehovah, nitodika izy nijery ahy, nanala ahy tao anaty fotaka mandrevon'ny fahotana izy, nametraka ambony vatolampy izy, name firambo avao izy. Tsarovy Petera rehefa niona tamin'i Jesosy teny an-drano, safotifotony rano, tonga Jesosy nandeha teny ambony rano, dia hozy Petera, raha ianao io atsomakeny aminao aho. Rehefa niteny Jesosy avy ary, Jesosy no miteny, dia nandeha Petera, nitsangany Petera, nandeha teny ambony rano izy, ny defien'ny natiora, ny lalan'ny tany, rehefa eo ny lalàn'Andriamanitra. Tsy nenjera intsony Petera rehefa nandeha tambony rano, fa ny zavatra navoan'ny Petera dia zao, nijery ny alon-drano izy, fa tsy nijery an'i Jesosy. Dia rehefa nijery ny alon-drano izy dia nenjera indray. Mahareta nijery an'i Jesosy. Tompo mifinoantsika sy mpanefa azy. Hebreo 12 dia milaza hoe voadidin'ny vavolombelona marobe tahaka izany tsika hozy izy, dia aokantsika anaisotra ny ota malaky mahazo antsika ary azakazaka dia hijery an'i Jesosy. Tompo mifinoantsika sy mpanefa azy. Aza mijery ny fahalemenao, aza mijery ny tsy fantaterahanao, aza mijery ianao, fa raha ianao ara-nofo ny jerenao dia ho lavo sy anjera foana ianao. Aza mijery ny hafa, aza mijery an'izao tontolo izao, aza variana mampitahanao amin'ny hafa, fa Jesosy Kristy jerena. Tahaka ny izy ty Iasafa, saika mibolasitra hozy izy raha nijery ny fa ratsy fanahambinina, fa toa tsisy fanaintainana ny amin'ny fahafatesany, toa milamina daholo izay ataony, onkotavo ny masony, izy dia tena hoe mahomby amin'izay rehetra ataony, nefa izy ao anatin'ny tsy fahamarinana, ary dia saika mibolasitra mihitsy aho izy amandra-patongako niditra tao amin'ny fitoeran'Andriamanitra ary fiheverako ny farany. Dia avy eo ny farany izy niteny hoe nyzaho dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsara anahy, ary eo ihany ny mahatsara ahy. Tiako atoranao koa zany dia izao, possible ny andehananao ambony rano foana dia tsy mianjery noho n'inona, noho ny herin'ny fanamasina. Ary ahoana ny zona ny herin'ny fanamasina? Mibebaka, meky ny fahotana ary mino. Fa rehefa ao aminao ny finoana ary mino ny tenin'Andriamanitra zay lazaina taminao ianao, dia tsy ho andevon'ny fijangajangana intsony ianao hoe ho alanao ny fijangajangana, ho alanao amin'izay ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, tsy hanao kolikoly intsony ianao. Na misy mijery ianao na tsisy mijery, andeha amin'ny fahamarinana foana ianao, satria fantatrao fa misy mijery eo ambony, ary fantatrao fa misy vona fafika eo aminao, ary manana an'le nanangana ny Kristy tamin'ny maty ao anatinao. Mahery be nge zany, mahery noho ny mahery zany, satria ny fahafatesana resina, ny maty natsangany, velona mandrakizay. Tsy any amin'ny resaka ataoko hoe hevitra miabo io, hoe pensée positive, resaka hoe psychologie, resaka développement personnel, tsy resaka hoe famerimberena teny sy fietreretana zavatra tsara. Zao ny fidiranao amin'i Jesosy Kristy sy ny programany vaovao, ny fanekena ny fanamasina manjaka ao anatinao, ka tsisy hoe teknika fito ahomby anao, na hoe alahady 5 alahady 9 natongavanao dia azora atonga anao mpandresy, atonga anao tena hoe misy ampandresy. Tsy zay, fa eo androany, eto androany, raha mandray an' Jesosy marina ianao, manaiky ny fanomboana ny nofo teo amin'ny azo fijaliana, manaiky ny herin'ny azo fijaliana, manaiky ny fitsanganana amin'ny maty, manaiky ny fanamasina ao anatinao. Dia za milaza aminao zato isan-jato, andeha ianao rapitso alatsinainy, talata larobia, tsy enjera mihitsy ianao fa eny ambony rano foana. Ambony rano tiako tenena dia zao tsy hanota intsony ianao, fa ho andeha amin'ny fahamasinana, andeha amin'ny fahamarinana. Raha sendra lavo dia mitsangana, tsy ho lalàna aminao intsony le izy, fa sendra. Fa ny lalànao aminao dia mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahitsiana, mandeha amin'ny fahadiovam-po, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Lalàna vaovao eo aminao zay, satria tonga ao aminao Jesosy Kristy, tonga ao aminao ny herin'ny fanamasina. Dia voalaza io hoe rehefa ao aminao ny fanahy, avy anao anjaka izy. Ahoana ny kolokoloana ny fanamasina io? Fifarana ny fotoana. Vakio ny tenin'Andriamanitra, iaino izay voasoratra ary manana fiainam-bavaka, ary iaino ampinoana ny tenin'izay voambara, dia manoatra noho ny mpandresy ianao ao amin'i Jesosy Kristy. Ho azy ihany ny voninahitra
ho antsika ny fahasoavana amen.